Fany mirabatsika rehetrarehetra indray misaotra antsika manaraka foana ny zavatra ho resahako eto. Inona moa zany fa zao vita iny ny famoahana valim-pifidianana officiel nataon'ny HCC. Hitantsika fa nandritra an'izay fotoana fotoana tokony nanaovana campagne électorale dia niezaka isika nanajanona n'izany élection zany. Niezaka isika hoe nanentana ny olona tsy handray anjara ho iray tsikombakomba amin'izany élection zany, izay efa fantatra meloha fa élection forcine, izay efa fantatra meloha fa élection natao saritsarany fotsiny, élection natao amerenana fotsiny ihany ny Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana. Be dia be manko no manontany tena hoe sao dia mba tokony nanao fampelezan-kevitra ihany, sao dia mba tokony nanao nandatsabaty ihany, sao dia tokony mba nanao an'izao ihany, sao dia mba tokony. Zao zany tiako tenenina anareo, tsy misy hoe sao dia mba tokony, fa ny toyan'ireny hetsika rehetra fanakanana ny élection reny, hetsika rehetra fanentana ny olona tsy handray anjara amin'ny élection mamoetra sy feno langa sy feno fitaka ireny, ny toyan'ireny dia contestation violente dans la rue. Tsy misy akoatran'izay, tsy misy hoe andaotsika andeha angataka ny casque bleu na angataka ny Nations Unies na angataka ny droit de l'homme, tsy tompoko. Na dia any amin'ny Hamas sy any Palestine sy any Israël amin'izao tsika miteny zao ara, maty, misy zaza maty, misy vehivavy maty, misy olona be dia be civil maty isanandro, tsy afaka miditra ny firenena hafa fa mbola Israël sy Palestine ihany ho famono eo. Fa ny tiako atongavana dia tsy mionona fotsiny amin'ilay hoe aza manao, fa ny dikan'izay dia hoe aza manao isika fa hajanona io raha vao io ary dia toerina hatramin'ny farany io. Isika izay miandry zany amin'izao fotoana izao hoe inona ny tokony toyana, dia hoy izy hoe any an-tanantsika malagasy ny hoavin'i Madagasikara, any an-tanantsika malagasy ny mandray andraikitra ho an'ny Madagasikara. Milaza nareo hoe miandry mpitarika, miandry inona ny programa, inona ny stratégie aloha, zay dia teneniko stratégie zany tsy hivoaka amin'ny Facebook mihitsy, okazava ny resaka. Zay manontanytany aina ke stratégie, rehefa te-hiditra amin'ny stratégie anao dia ndana miditra ny anatin'ny cercle de réflexion dia any fa raha eo amin'ny Facebook anao ny antany stratégie, tsy misy olona ilaza hoe zao ny stratégie eo zany. Par contre, rehefa atsoina ianareo, tongava à gauche, tongava à droite, tongava ary ataoviny zao, dia okare tompoko ataovy. Satria nahoana tsy vitany hoe natao amboletra iny ary zao ny teneniko anareo, tsy hoe satria tsy nandray anjara tamin'ilay fifidianana ny C12, C13, ny C11, ny C10 dia lany Rajoelina, fa na mbola nandray anjara teo daholo izy rehetrarehetra dia mbola tsy maintsy lany Rajoelina. Sombiny amin'izany ho asehoko anareo androany, ho andreo izay nanatrika ny conférence anay tany Paris tamin'ny sabotsy lasa teo dia efa nahita ny sombiny. Fa ho antsika malagasy izay manaraka eran-tany an'izao videoako izao dia ho asehoko anareo liste de doublant sy triplant ary misy hatramin'ny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 miverina indromby folo ny CIN na olona anankiray. Dia io misy izy eo tolera voaloha, tolera faharoa, tolera voaloha, tolera faharoa, tolera voaloha, tolera faharoa,
misy hatrany Antananarivo dia misy amin'ny toerana anankiray, misy amin'ny toerana maromaro. Ty zao misy Vangaindrano fotsiny, rano fotsiny, même numéro de CIN. Reo asehoko anareo reo ohatr'izao. Afaka jereva publier ko rehefa avy eo fa jerevanareo fotsiny. Io 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ity numéro de CIN. Io numéro de CIN io de mitovy ho an'ireo olona 12 reo. De ohatran'izay hatrany hatrany ty lista lavabe ananako ty. Io lista io. Tsao ve zany zavatra teneko zany. Zay miteny hoe tsao zany mijereva mihitsy hatramin'ny farany dia atsoy daholo ny olona rehetrarehetra izay azonareo atsoina. Ataoko aiza le toerana. Io ohatra Antsohy. Io Antsohy daholo reo. Ato indray Mahajanga, Tsaratanana, Marivoay. Tsy hoe zany hoe sanatria misy erreur hoe tany Antananarivo nisy le numéro dia avy eo dia nisy koa tany Mahajanga. Raha anankiroa mivadika le izy satria mivadika le caméra. Fa tsy olana izany fa omeko anareo io rehefa avy eo aza matahotra. Izay mila le izy par mail dia omeo anany mail rehefa avy eo tsy eto eto amin'ny commentaire an'ity indraindray le izy mandeha par minute dia tsy hitako fa efa manao publication momba an'ity dia eo nareo mandefa zay misy mail alefako amin'ny le publication dia mandefa mail aty nareo dia iny mail iny valiko andefasako anazy satria zao ty zao 4 page. Tsy haiko hoe 4 page fa efa mamina 537 page tompoko. 537 page doublant, triplant, quadruplant. Tsy haiko tsony hoe firy ny filazana an'izany hoe miverina indromby folo zany. Dikan'izay CIN ray am'ireo ihany no tena miexista fa le olona 12 dia électeur fictif. Azonareo ve izany zavatra zany? Tsy miexista ny olona 12 am'ireo. Anankiray ihany no tena CIN miexista amin'io dia ny ambony clone. Ny tiako atongavana amin'izany ohatra fotsiny anankiray. Ohatra fotsiny anankiray amin'ny osika atamin'iny fifidianana iny zany lazaiko anareo zany. Fa ny voalohany indrindra dia article 42 tsy manana nationalité malagasy intsony Irajoel sy Sendrison Daniel. Ny faharoa tsy mahafeno fepetra fana milatsaka araky ny article 46 ny constitution izy anankiroa reo satria tsy manana tsony nationalité malagasy. Ireo zany ny antony voalohany tsy nandraisana anjara tamin'ile fifidianana. Fa ny antony manaraka dia satria tsy azo atokisana ny HCC fa ny HCC na dia nitondrana ny reto document reto raha hoe ory HCC zao aneny zavatra ao anaty liste électorale. Izao aneny zavatra nataony CENI. Io CENI lazaina hoe ovao CENI. Io HCC lazaina hoe manao azy raisina fatsy mitombona io foana. Satria na itory aiza ianao na itory aiza ianao na itory aiza dia azo raisina fatsy mitombona. Fa ozy izy hoe ireo omeko anareo rehetrarehetra zay mila io. Ohatra ray ty ny doublant sy ny triplant io. 537 pages de doublant. Dia mbola ankoatran'io mbola misy zavatra hafa koa. Io zany ao anaty liste électorale misy olona averina imbe dia be ny karapanondrona. Dia ireny olo ireny gonfler anormalement an'le liste électorale. Fa ny olona tena mpifidy asorina tao anaty liste. Zany hoe na dia efa ambany dia ambany ary ny toan'ny mpifidy tamin'iny fifidianana iny
dia satria ireo olona zay tena mpifidy ireo olona tena mpifidy nasorina tao anaty lista aloha voalohany indrindra dia le ambony izay sisa najanao mbola tsy nandeha nifidy ihany koa dia izay natonga andreny zara fa nisy mpifidy teny amin'ny birao-pifidianana ireny fa tsy nanakana zareo hampiakatra an'le taux de participation ho 46% zany zavatra zany satria nahoana izy ihany no mampiasa an'ireo électeur fictif amin'ny famenoana an'ireo PV fictif amina bureau de vote fictif. Mbola ho avoakako aminareo eo koa izany hoe bureau fictif sy PV fictif zany. Satria nahoana tsy manakana ny fampiasana an'ireo bureau fictif, électeur fictif, PV fictif ireo mihitsy ny fandehanana manao propagande. Ny fandehanana manao propagande dia mandany vola, mandany fotoana, manome asa ho an'ny artista izay manohana anao ihany fotsiny. Fa tsy mahatonga ny valim-pifidianana hiova ao anatin'ny urne. Ka eto izany dia manintana ny vahoaka malagasy raiso ny andraikitra ho an'ny firenetsika. Ny kandida sy ny mpanao politika na tsy ny kandida ihany fa ny mpanao politika rehetra izay mbola ao Madagasikara. Raiso tompoko ny andraikitra anaovana contestation coûte que coûte an'io élection tsy manjary io. Raha ohatra isika anaiky an'io, za aloha dia tsy anaiky an'io mihitsy na ho taperina raha ny haiko, tsy manaiky fa anao inona moa raha za rery no tsy anaiky an'io, tsy afaka anao inona fa ny manentana anareo, manokatra masinareo, manome anareo ny raison rehetra tsy anakena an'io no azoko atao. Samy zaraina ny andraikitra. Zay aloha ny azoko atao faratany dia ohatrany tamin'ny 2018 tsika nidina teo amin'ny 13 mai niaraka tsy nanaiky teo. Ary nampiseho anareo tamin'izany hoe inona daholo le osika. Fa misy olona hoe tsy mino mihitsy misy olona hoe tsy mino hoe misy osika io fifidianana io. Ty zao ty zavatra nameko anareo ty. Misy mieritreritra hoe inona io? Io tompoko dia lista avy ao amin'ny CENI. Dia rehefa traitena le lista dia nazahoana zao zavatra zao. Rehefa traitena le lista, inona le traitement atao anazy atao Excel le izy dia atao hoe numéro rehetra mitovy dia miaraka. Dia mivoaka ne serait-ce que doublant par CIN io lazaiko io dia mivoaka. Raha ohatra hoe doublant par nom no jereny dia mbola vao maika pire koa. Ary ny ankoatra ny doublant anaty lista izay mampisy électeur fictif dia misy ihany koa ny bureau de vote fictif. Izany hoe ireo olona fictif ao anaty lista dia anasorana ny tena olona hifidy. Amin'izay raha mandeha ny fifidianana dia tsy afaka mifidy ny olona tena olombelona. Fa ny olona fictif no ampifidianana izany hoe misy piraitsy-kombakomba ao amin'ny CENI sy ao amin'le kandida izay milatsaka ho fidiana mandefa olona eny amin'ny bureau de vote izany hoe Andry Rajoelina, Sendrison, izy teny no nandeha tany amin'ny bureau de vote dia ireo représentant ireo no bidouiller an'le PV. Nanisany nametraka fitoriana ny kandida sy teny hoe izahay tamin'ny toerana marobe tsy navela niditra tao anaty bureau de vote raha tsy amin'ny 120. Ny antony izy dia noboreny zareo ny urne ary tonga dia nomany ny PV. Dia rehefa tonga eo zany ianao dia asaina manao sini fotsiny ihany. Dia ny constatena zany par voie d'huissier, nalaina vidéo zany zavatra any, natao daholo ny rehetrarehetra, natao ny fitoriana, azo raisina fa tsy mitombona ny valiny. Inona ny dikan'izay? Satria misy an'ireo
les chefs poktany sy responsable na bureau de vote miray tsikombakomba amin'ny CENI sy ny HCC ary ny candidat numéro 3 mameno an'io PV io. Hitantsika ny sombina vidéo izay nandeha teto amin'ny Facebook nisy bourrage-na urne. Zany hoe tonga dia nifenozy zareo bulletin précoché efa mivalimbalina le urne. Dia rehefa manao an'iny izy dia indraindray mihoatra le izy. Dia hatramin'izao tamin'ny 2018 zany zavatra nitranga dia hatramin'izao mbola misy any mihoatra le izy. Rehefa mihoatra amin'izay le izy dia ohatra hoe nisan'ny olona mpifidy tetika aloha aiza le izy. Nisan'ny olona mpifidy 184, nisan'ny vato nature 189. Mince. Bon, attendez, j'en ai tiré avec Canaz. Tindray. Ohatra fotsiny asa manao anareo fa mbola publieko rehefa aveo. Io so. Électeurs inscrits 189. Votants 190. Ni voté André Rajoelina. Ito zany vato numéro 3 ni voté André Rajoelina. Io 189. Taux azon'ny Rajoelina 99,74. Taux de participation tsy nataony zareo mihoatra tsony le taux de participation fa nataony hoe 100%. Io oreto ohatra fotsiny lazaiko iny fa 2390 2930 PV ohatran'izany no misy ao reny. Ohatr'izany dikan'izay normal ary zareo raha nikoropaka be le teo andohan'ny mandro seza hoe vonoy faty atao vikotokokoty ireo olona le namoaka an'le PV. Izay mahatonga ny zareo gagitsika hoe premier jour bureau vide, bureau de vote vide any ankamaroany eran'ny Madagasikara nefa de lazaina fa niakatra 46-48% taux de participation. Inona mahatonga an'izany? Satria misy ireo 2930 bureau de vote tonga de ny fenona hoe 100% ny fidiny olona ary 100% André Rajoelina ary nombre de voix ao anatin'le izy mihoatra lavitra noho ny isan'ny mpifidy. Normal raha ohatra ka hoe lasa